fa tafaverina tanindrazana androany kosa ny colonel Charles Andrena Soavina rehefa avy Notsabony tany amin'ny Nosy La Réunion nandritra ny efataona atahorinan'izay efataona izay ary dia hita ho salama tsara ny lehilahy tazana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Fitsenana tamin'ny fomba manetriketrika no nomany ny fianakaviana sy namana akaiky ny colonel Charles Andrena Soavina tamin'ny fatongavany tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato androany. Izy izay tonga teto toerana tamin'ny ray latsaka afefany tamin'ny alalan'ny sidina avy any La Réunion, toerana izay nitsabony tena nandritra ny efataona. Ankoatra io dia nisongadina ihany koa ny fihetsem-po nateraky ny fisaratoerana ela teto. Fisaorana fitondram-panjakana Réunionnais sy ny filoham-pirenena Rajonary Mapianina izay nanetry tena ka nanaiky ny fampihavana pirenena sy nahafahan'ny verina tanindrazana moa nisan'ny nisongadina tamin'ny lahateny tamin'ny fahatongavany. Andriamanitra indrinanahary mbola ny anomezany ana amin'izao tombonandro lehibe izao ahafahako miverina somba tsara eto amin'ity tanindrazana malala ity. Ny tena moa araka ny nahafantaranareo anay dia narary ny tsabotena tany ivelany ka raha tonga ny fotoana zay nazahoana ny fahasalamana ka navela ny fitondram-panjakana koa itodidoha aty amin'ny tanindrazana dia izay no natongavana. Manoloana an'izao fahatongavako zao dia tiako ny mitondra an'izao teny fisaorana lehibe zao ho an'ny fitondram-panjakana frantsay izay nandray mitsabo ary nikarakara tamin'ny fomba rehetra. Nandray ny fitondram-panjakana frantsay tamin'ny alalan'ny préfecture ny La Réunion, ny secrétariat général ny la préfecture de La Réunion, ny service ny immigration, nitsabo kosa ny hôpital Félix Guillaume de Bellepierre au Saint-Denis ary nikarakara tamin'ny zavatra maro isan-karazany services sociaux tany La Réunion. Voafontsy moa ny tena niala teto dia rehefa tonga ny fotoana ankehitriny zao zay namelany zao fitondrana ankehitriny zao niverina eto tanindrazana dia tiako ihany koa ny mitondra fisaorana lehibe de lehibe ho an'ny filohan'ny république ankehitriny dia Andriamatoa Rajonary Mampianina Air Martial sy ny fitondram-panjakana zay nitariny miaraka amin'ny FFKM sy ireo filoham-panjakana sy filohan'ny république teo aloha. Nisafidiny tsy hitondra faneho-kevitra ara-politika colonel Charles Andrena Soavina izy izay nanambara fa amin'izao fiverenany eto tanindrazana izao dia mijanona eo amin'ny satana ny miaramila azy.